Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Zarahay Mahasoa, fandaharana natao hifampizarana ny Mahasoa ny fiarahamonina. Dr Jean-Luc Raveloarmisy no manolotra ny fandaharana, ary izany fandaharana izany dia iarahana manatontosa amin'ny asa ho an'ny Madagasikara sy ny AZ radio television. Ny fandaharana androany dia fandaharana laharana 17 varaky amin'ny 20 ny volana aogositra taona 2020. Araka ny resahanao omaly moa dia mandritra ny herinandro ity isika dia resaka vatsim-pianarana natokana ho an'ireo izay haka lisansa, ary izay izany no resahantsika androany. Resahantsika anio moa izany azafady fa hisy ihany koa izany famalina ny fanontaniana izay napetraka ireo mpiaino. Araka ny fangatahana izay nataoko omaly dia maniry izany mba hisian'ny domberina avy any amintsika. Domberina io moa izany dia antsoina hoe feedback, irariana izany mba hisy domberina avy aty amintsika mba azahoana hevitra hanatsarana ny fandaharana na hafantarana ihany koa ny tena filantsika mpiaino. Ny hanombohako azy izany nio dia hiverina kely izany ny amin'ny zavatra efa natao tamin'ny lasa ho fampatsiahivana izany antsika rehetra. Ny dingana voalohany izany ho fampatsiahivana moa izany ho an'ireo izay mbola tsy nihaino, izay mbola tsy naheno azafady, izay tsy naheno azafady indrindra, dia ity izany no dingana voalohany ilaina alohan'ny hitadiavana vatsim-pianarana. Tsy inona izany fa ny fahafantaranao izany ny zavatra tianao ianarana. Ny fahafantarana zavatra tiana ianarana nefa dia miainga amin'ny fahafantarana ny momba ny tena. Rehefa fantatrao izany ny tenanao dia avy eo indray miainga amin'ny fahafantarana ny asa tiana atao. Rehefa fantatra ny asa tiana atao dia miverina indray isika mamantatra amin'izay ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Ho antsika izany izay tsy naheno ny fandaharana tany aloha sy tsy afaka nanatrika ny fanofanana natao tao Antananarivo sy tao Ambatondrazaka tamin'ny volana Jolay dia afaka mijery isika ao amin'ny groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Groupe Facebook Zarahay Mahasoa dia ao no misy ny paositra napetrako horonan-peo izany izy io, horonan-tsary video manazava ny karazana sokajy ny olombelona izany isika, misy sokajy enina dia mifanaraka amin'ny sokajy io izany izay mombamomba antsika, ny lalam-piofanana tokony arahantsika. Jereo ilay izy fa nipostena tamin'ny volana Jolay izy io, ary misy maromaro izy ao fa mitovy ihany ny votoatiny fa naferina napetraka ao amin'ilay Facebook page antsoina hoe Zarahay Mahasoa, mba ahafahan'ny rehetra izany mamerina mijery azy, mba tsy hahatonga antsika hamerina an'ilay fandaharana eto indray. Ka mila fantarinao izany ny tenanao, dia mila fantarinao izany ny asa tianao atao, dia rehefa fantatrao ny asa tianao atao dia miverina indray isika amin'ny resaka famantarana izany ny lalam-piofanana tiantsika ianarana. Fa misy ihany koa tahirin-kevitra izay omeko antsika, dia jereo rehefa apetraka indray izany ity, apetrako indray izany ny famitinana ny tahirin-tsoratra n'ity famelabelaharana ity ho apetrantsika indray ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa. Dia rehefa apetrantsika ao indray izany ilay izy dia amin'izay izany no ahitanareo indray roy anankiray izay ahafahanao izany manadihady momba ny tenanao. Misy fanontaniana maromaro valiana ao dia mivoaka eo izany ny fanazavana ny sokajy misy ny tenantsika, dia izay indray izany no mitarika antsika famantarana ny asa sy ny fianarana mila atao. Ny lohatenin'ilay izy dia hoe ahoana no hafantarana fa tokony hianatra eny amin'ny anjerimanontolo ianao na tsia. Ahoana no hafantarana izany fa tokony ho eny ianao na tsy ho eny, dia misy fanadihadiana fenoana daholo ny fanontaniana rehetra, dia mivoaka eo izany ny valiny, dia manome toromarika anao izany taritarina ny amin'izay tokony atao. Marihako fa maimaim-poana izany toromarika izany tsy andoavam-bola. Ny zavatra fahatelo dia ireto izany, misy fanontaniana 7 ankoatran'izay efa niresahantsika sy efa hitanareo any amin'ilay PowerPoint napetraka ao amin'ny Zarahay Mahasoa, dia ireto misy fanontaniana 7 tsara apetraka ao izany mba alohan'ny hanapahanao hevitra ny amin'ny karazana lalam-piofanana mila atao. Fanampy ny efa natao hatramin'izay izany ity, satria mantsy be dia be ny mpianatra misafidy lalam-piofanana izay tsy azony antoka akory, izay ny tena ataony.
dia ny tanjontsika zany dia mba fantapantatra tsara hoe ity ny tena mendrika na tokony ataoko. Ny fanontaniana voalohany zany dia zao hoe inona ny zavatra mahafinaritra ahy, dia inona koa ny zavatra tsy mahafinaritra ahy amin'ny fianarana ataoko zao. Le zavatra ataonao am-pianarana any an-tsekoly amin'izao fotoana izao zany inona ny tianao dia inona ny tsy tianao. Ny tianao zany no fambarana fa izay ny lalana tokony hizoranao na ho dinihanao ny hizorana amin'izany. Manarak'izay rehefa fantatrao indray zany hoe ity indray ny tsy tiako na ny mahasosotra ahy, dia ny fanontaniana faharoa hoe inona ny tena olana, maninona ahy zany no tsy tia azy io. Mety tsy fahaizana ve sa mety fankahalana mihitsy le lohahevitra ve sa hoe izaho mihitsy koa no mandany fotoana. Satria misy zavatra sasany izay tsy tiana noho ny avy amintsika ihany fa tsy noho n'ilay taranja. Ka raha noho ny avy amintsika ilay izy dia azo heverina zany ny hanarenana an'izay mba tsy ho voafandrika isika ka zavatra tsara tokony atao indray lasa tsy tokony atao. Ny fanontaniana fahatelo indray dia izao: moa ve manana tetikasa ahako, tetikasa hivelomana, manana programa hivelomana, manana hevitra hoe izao no tiako atao, ataoko fivelomana, ohatra hanangana orinasa, ohatra hanangana hôtely, ohatra hanorina kargoty, na hanokatra cyber, na hanokatra orinasa mamokatra ataontsika hoe mamokatra akanjo na mamokatra izay vokatra rehetra mifandray amin'ny fambolena na fiompiana. Izay le tetikasa ao an-tsainao izay. Nisy mpianatra zao niresaka tamiko hoe azo atao tsara mamorona herinaratra miainga avy amin'ny akora misy ao Madagasikara. Mba ho fitazomana tsiambaratelo n'ilay resaka ilay mpianatra moa zany dia tsy ho zaraina eto ilay izy fa nambarany tamiko hoe reto avy ny zavatra misy azontsika mamorona herinaratra hamahana an'ity vatam-pahantsiro lava ity. Ka reny le hevitra reny zany rehefa dinihanao dia hoe ay zany ianao kay olona mahira-tsaina, dia inona zany lalam-piofanana tokony ho raisina ahatratrarana an'izay. Fanontaniana fahaefatra indray dia fantarinao inona ny tena manavanana. Le fanontaniana voalohany inona ny tiako na ny tsy tiako, fa ity indray inona ny tena manavanana. Dia misy olona zany havanana amin'ny toetra maha-olona, misy olona indray havanana toetra maha-olona, tsara fanahy, mahafinaritra, tia mikarakara ny hafa. Misy indray havanana amin'ny fahalalana. Fahalalana ohatra mahay mamoron-javatra izy, mahita hevitra vaovao foana izy. Misy indray ny olona havanana amin'ny fianarana mihitsy, tia mianatra, tia mamaky boky. Dia arakarak'izay zany ny lalana hizoranao ahafantaranao hoe raha fianarana tia famakiam-boky zany na fianarana tia mikarokaroka zany dia ireto zany izay lalam-piofanana izay, na hoe raha izaho zany tia manoratra, tia mamaky boky, tia mikaroka dia tsy tokony hijanona fotsiny aho zany amina lisansa fa mieritreritra ho tonga hatrany amin'ny doktora. Izay zany dikan'ireny fanontaniana ireny. Fanontaniana fahadimy dia hoe sehatra inona no tiako hidirana. Izay ilay hoe sehatra teknika ve, sa sehatra sosialy ve, sa sehatra radio-karena amin'ny fanodinana vokatra fototra na fanodinana loharano fototra hamokarana zavatra entina eo anivon'ny fiarahamonina. Dia ny fanontaniana fahaenina, iza amin'ireo zany no tena mahafinaritra ahy indrindra. Izany hoe rehefa dinihako zany dia amin'ireo zavatra rehetra voatanisa ireo dia inona mahafinaritra ahy manao azy, na mahafinaritra ahy ny mieritreritra azy, na mahafinaritra ahy ny manofy azy. Dia amin'izay fotoana izay zany rehefa fantatrao izay ilay mahafinaritra izay dia manampy be dia be amin'izay ny hijerena hoe ity zany lalam-piofanana izay tokony ataoko. Dia ny manaraka indray dia izao hoe fanontaniana fahafito farany dia iza ny olona azoko antonona hakako hevitra, na aiza ny sehatra azoko antonona hakana hevitra. Dia rehefa voafalinao zany ireo fanontaniana fito ireo dia mazavazava aminao zany hoe ity zany lalana tokony hizorako, fantatro ny asa tiako atao, fantatro ny zavatra manavanana ahy, fantatro ny mampalemy ahy, fantatro ny antony mahatonga ahy malemy amin'ireny sehatra ireny dia iny amin'izay zany ny lalana hizorana ahafahantsika amin'izay zany ahafahantsika mitady amin'izay hoe ity ilay asa, dia jerena amin'izay zany ny lalam-piofanana mifanaraka aminy. Ohatra tia miteny anglisy ianao na tia fitenim-pirenena dia manapa-kevitra ianao fa hianatra teny anglisy, fa atao inona ary ilay teny anglisy? Mety hoe hampianatra, na mety atao mpitarika torista, na mety atao fitaovana hidirana amin'ny sehatra fandraharahana, na mety atao fitaovana ahafahana mianatra zavatra hafa. Izay zany ny fomba hitondrana azy dia avy eo amin'izay zany isika mitady an'ilay anjerimanontolo, tadiavintsika zany ilay anjerimanontolo ianarana
na tadiavintsika zany ilay lalam-piofanana dia tadiavina amin'izay hoe tiany anjery manontolo izay tiako hidirana mianatra dia ao indray isika no mitady vatsim-pianarana. Misy vatsim-pianarana avy eo omeny io anjerimanontolo io izany hoe mifandray aminy raha tsisy dia mifindra amin'ny anjerimanontolo hafa indray. Ireo zany torohevitra fototra izay zaraina zany zaraina amintsika zany amin'ity fandarana androany ity. Izao ary zany dia roso aho zany amin'ny famaliana ny fanontaniana napetraka reo. Misy zany fanontaniana avy aminay lehilahy izy ity raha fahafantarako azy satria misy sary eto zany Andriamatoa JNR manontany izy hoe hitako henoko tamin'ny radio le fandarana tena liana be ahako dia nisy roa izany napetraka ao momba ny vatsim-pianarana any Suisse dia misy eo amin'ny Conapex koa izy io dia ny ataony eo amin'ny Conapex zany dia asainy mameno an'le fiche rose zany hony dia asainy mitady mpampianatra manamarina fa afaka mandray le université. Dia inona zany ao zany sosokevitra ho ahy. Sosokevitra meko anao zany dia zao za aloha zany le resaka Conapex io zany tena tsy fantatro za tsy miara-miasa aminjareo ka tsy haiko izy io fa sosokevitra meko aminao dia miverena tsara amin'ny Conapex manady ady tsara. Fa ankoatran'izay nefany raha za koa ny amin'ny toeranao jereo le adresy ny anjerimanontolo dia manorata mivantana any amin'ilay anjerimanontolo any Suisse. Misy fandarana nataoko fandarana faharoa angamba izay raha tsy diso ahako jereo ao amin'ny Zarahay Mahasoa mangataka ao namako ao zany ianao dia jereo amin'ny Zarahay Mahasoa ny toromarika hoe inona no atao hanoratana amin'ny mpampianatra. Fa manorata mivantana any dia izay valo nomeny zareo izay no arao izay ny torohevitra omeko. Ny ao amin'ny Conapex moa azonao atao koa zany ny manaraka ihany koa ny toromarika izay lazain'ny Conapex hoe fomba famenoana fangatahana aingany ka hanampy tsara anao izy amin'izay fa za zany tsy miara-miasa amin'ny Conapex ka tsy haiko ny zavatra ataon'ny Conapex. Feny manorata mivantana any amin'ilay anjerimanontolo any Suisse. Ity indray fanontaniana faharoa dia avy amin'ilay MHF ranabavy izy io dia nilaza izy hoe nanao conférence momba ny fahazoana bourse ianao izay raha tsy diso ahako taty Toamasina. Izy moa zany mametraka fanontaniana tsy fantatra tsara hoe inona moa zany le anontaniana amin'izay fa ny valiny nanao tany tokoa isika efa tamin'ny roa taona izay na telo taona fa tamin'ity taona ity zany isika tsy nanao fa kosa ny toromarika rehetra dia azonao arahana amin'ny radio AZ radio télévision sy jerenao any amin'ny Facebook page groupe azafady Facebook groupe na groupe Facebook antsoina hoe Zarahay Mahasoa. Ny fanontaniana manaraka fahatelo dia avy amin'ny Andriamatoa HR io moa zany lazaiko hoe tsy ho tonoina eto ny anarany mba fiarovana ny tsy ambaratelon'ilay olona. Andriamatoa fiheverako azy ity HR dia manoratra toy izao: miarahaba anao Ramose mba hanontany zany aho hoe ilay mangataka hiditra ho voaray amin'ny anjerimanontolo ve mandeva taratasy izay ilaina ohatra CV, passeport, diplôme, lettre de motivation sy ny sisa sa fangatahana hafa mihitsy no alefa. Manantena ny valiny mahafa-po avy aminao tompoko. Zao no izy. Ilay fandarana nataontsika zany fandarana fahaefatra manazava ny zavatra ilaina. Iny dia omanina iny. Omanina fotsiny ireo. Fa ny fangatahana vatsim-pianarana zany dia ilay zavatra tenenin'ilay sekoly ilay anjerimanontolo. Iny zany injara tenenin'ilay anjerimanontolo iny no fenoina. Fa omanina fotsiny zany ireo zavatra rehetra lazaiko ireo zany, omanina fotsiny zany ilay zavatra notanisainao omanina fotsiny io zavatra io, omanina amin'izay fotoana izay tsy taraiky ianao rehefa hanao fangatahana. Averiko indray. Isika zany tsy manoratra, tsy mandefa ninina any amin'ilay tompon'ny vatsim-pianarana. Tsy mandefa isika hoe alefako manokana ny CV-ako, tsy manao an'izay. Fa no alefa any zany dia ilay zavatra angatahany. Jereo zany ilay zavatra angatahany dia iny no alefany aminy. Fa mialohan'izay ho antsika, averiko tsara, ho antsika izay hangataka hianatra lisansy dia ny antsika zany dia manaraka ny toromarika rehetra takian'ilay sekoly famenoana fangatahana. Fa ho antsika izay hangataka hiditra amin'ny maîtrise sy doctorat kosa indray dia iny ilay mila manoratra mivantana any amin'ilay mpampianatra. Ny antony
efa sehatra fikarohana ny any amin'ny maîtrise doctorat. Dia ny mpampianatra zany mitady olona handimby azy na mila mifanaraka amin'ny zavatra ataony amin'ny zavatra tianao ianarana. Fa ho an'ny lisansa zany dia azonao ataony manoratra any amin'ny tompon'andraikitra n'ilay vatsim-pianarana, ary ampirisihana izay fa tsy voatery ho izay, fa ny atao zany dia mameno fepetra rehetrarehetra takiana mba hafeno azy tsara ianao dia alefanao izany fangatahana. Tsy manimba ny fangatahana ataonao akory ny manoratra mialoha na mivantana ny aminy, tsy manimba ny fangatahana izay, fa tsara ny mifandray. Fa kanefa aza adino fa ho an'ny lisansa zany araka ny lazaiko omaly dia diplaoma fototra io, dia be dia be zany no mifaninana amin'io. Ka ny fanaovana an'ilay fangatahana, fanoratana amin'ilay mpampianatra zany dia mila fahendrena tsara. Ohatra moa ianareo mila torohevitra ny amin'izay dia afaka manoratra aty amiko ianareo, dia omena zany nareo torohevitra ohatr'izao zany fomba andefasonareo an'ilay taratasy any amin'ilay mpampianatra. Misy koa dia izany taratasy fantena fahadimy avy amin'ny olona FR. Ny azy indray moa zany nalefany amin'ny Gmail avy amin'ny FR dia miangavy ahy izy hoe mba tsara ho kely hozy izy ty lettre de motivation koa ity. Ny valiteny omeko anao zany jereko ilay lettre de motivation anao dia amin'ny ankapobeny hita ao daholo ny zavatra tokony atao ao, fa ilay fomba fanehoana azy zany no mila tsaraina. Dia ho amboarintsika izy io dia alefany aminao, tsy hanome fotoana aloha fa ho alefako any aminao hiezaka arak'izay tratra zany handefa azy any aminao meo amin'ny ataontsika hoe herinandro eo zany fa ho alefa ilay izy. Misy indray olona amin'ny anarany AA nanoratra taty amiko mampiasa Gmail, mangataka ny tahirin-kevitra momba an'ilay orientation professionnelle selon le type de personnalité izay nanaovana conférence azafady. Valin'io dia efa napetrantsika ao amin'ny Facebook page Zarahay Mahasoa izy io dia any zany ianao no maka azy azafady. Facebook page Zarahay Mahasoa sy ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa sy ny Facebook page Asa ao Madagasikara efa ao ilay horonan-tsary satria natao video ilay PowerPoint, ao ianao zany no maka azy. Miala tsiny jereo ao ilay izy satria zany tsy manana ny fotoana rehetra ahako hanoratana sy andefasana zany any amintsika. Misy koa zany nanoratra ihany koa NA hoe mangataka version teny frantsay. An'iny fanofanana iny tsy miala tsiny fa tsy misy version teny frantsay izy iny fa teny gasy no nanamboarako azy, fa azonao jerena zany ao amin'ny Facebook groupe na page Zarahay Mahasoa sy ny Facebook groupe page ihany koa Asa ao Madagasikara. Misy ao zany izay fanazavana momba ny toetrantsika tsirairay dia ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay toetra izay. Azontsika jerena ao zany izay toromarika izay jerentsika ao amin'ny Facebook. Ny fanontaniana manaraka indray zany dia raisintsika indray avy amin'ny nandriamatoa ARZ. Io olona io zany dia manoratra zany izy hoe izy zany efa miasa, manana master 1 izy, manao master 2 ihany koa izy, tsy afaka ialana ilay izy fa te hanao doctorat. Dia tsy afaka miala amin'ny asa izy fa te hanao doctorat, gestion no tiany atao. Dia inona zany tokony atao? Mbola hisy fandarana ho ataontsika, angamba ho ataontsika eo amin'ny herinandro. Aleo dia efa raketiny amin'ny herinandro ambony ho resahako mihitsy zany ny vatsim-pianarana sy ny fianarana ampitain-davitra. Fa misy vatsim-pianarana ampitain-davitra ary misy anjerimanontolo anankiray izay manome fampianarana maimaimpoana ary ekena maneran-tany io anjerimanontolo io ho ataontsika izay amin'ny herinandro ambony. Fa arao mandrakariva zany ny fandarana atolontsika eto amin'ny AZ radio télévision, fa amin'ny herinandro ambony isika zany no manolotra an'izay fandarana ampitain-davitra na par correspondance na en ligne izay. Eto indray zany dia misy olona anankiray indray manoratra RB no fanafoizana ny anarany. Efa miasa izy ary tsy tanora intsony,
manana maîtrise roa izy ary ny fianarana tiany anaovana fanofanana zany dia fitantanana ary koa fitantanana hôpitaly satria zany ny master administration hospitalière ny diplôma farany azony ary amin'ny teny frantsay. Ny valiteny azoko mena zany dia izao amin'ny herinandro ihany koa isika hiresaka momba ny fampianarana ampitain-davitra na par correspondance raha ohatra ka tsy afaka ny andeha ianao, fa raha afaka ny andeha kosa ianao zany dia ny amporosiako satria ianao efa manana maîtrise dia ny manao doctorat avy hatrany. Dia toerana maromaro no azontsika hijerena an'izay doctorat izay fa ny torohevitra omeko anao zany dia jereo ny fandarana nataontsika fandarana voalohany izay izay hita ao amin'ny Facebook group Zarahay Mahasoa. Ao no misy ny atsipiriana momba ny fomba fitadiavana vatsim-pianarana ho an'izay hanao doctorat. Raha ohatra moa zany ianao mahandry dia ataontsika amin'ny herinandro miaraka amin'ilay ampitain-davitra na par correspondance koa zany izay fandarana izay. Misy indray fanontaniana avy amin'ny olona anankiray AH no anarany dia milaza izy fa management des opérations de commerce international ny diplaomany afaka mianatra izy na amin'ny teny frantsay na teny anglisy samy mety amin'ny daholo aiza zany no toerana ahafahany manao fangatahana. Ny torohevitra omeko an'ity olona ity dia mampirisika azy zany hijery amin'ilay rohy antsoina hoe Scholars for Deaf, Scholars for Deaf SCHOLARS dia isa efatra dia DEV teboka Scholars for Deaf teboka com. Ao zany misy lisitry ny anjerimanontolo izay azonao isafidianana hitadiavanao zany anaovanao an'izay fianarana raha hanao doctorat ianao. Raha ohatra moa zany ka manahirana anao ny hitady an'izay dia ny torohevitra omeko satria ianao afaka mampianatra mianatra azafady amin'ny teny anglisy na teny frantsay dia miditra amin'ny Google fotsiny ianao ho anareo rehetra zany, ho an'ny rehetra ity izay mitady vatsim-pianarana maîtrise na doctorat dia afaka miditra amin'ny Google ianareo, indrindra ianareo zany izay afaka mampiasa ny teny anglisy dia midiry ianareo amin'ny Google dia karohy eo avy hatrany soratra eo hoe assistantship dia sorata eo ilay lalam-piofanana ohatran'ity ilay namana anankiray ity zany dia soratana eo zany lalam-piofanana momba ny commerce international dia lazaina hoe PhD. Dia jereo ilay anjerimanontolo izay mivoaka avoakan'ny Google eo fa rehefa misy anjerimanontolo mivoaka eo ka misy hoe assistantship dikan'izay dia manome vatsim-pianarana feno izy ahafahana miantoka ny fianaranao. Izay zany ny torohevitra azoko mena anao. Manaraka indray zany dia fanontaniana indray zany ity ho an'olona izay te hahafantatra misimisy kokoa momba ny lisansa ihany ilay lisansa izay efa nataontsika indray zany omaly dia manontany izy hoe ireo ilay vatsim-pianarana nomena ve ilay tany saina omaly zany na ilay any Etazonia na any Kanada moa ve tsy maintsy voaray mianatra ako? Io zany dia tsara fantatsika rehetra fa ny ankamaroan'ny vatsim-pianarana ho an'ny manao lisansa indrindra dia miainga foana amin'ny hoe voaray efa mpianatra ianao, izay ianao vao afaka mangataka vatsim-pianarana. Ny zavatra azonao atao zany dia izao: voalohany, fantaro aloha ilay ilay asa tianao atao, fantatrao ny asa, fantaro ny lalam-piofanana, fantatrao amin'izay ilay lalam-piofanana mifandray amin'ilay asa dia mitadiavy ianao anjerimanontolo. Tadiavy ilay anjerimanontolo, laza ohatra zany Université de Laval any Kanada, jereo amin'izay zany Université de Laval any Kanada dia jereo ilay lalam-piofanana. Rehefa hitanao ny lalam-piofanana dia jereo izy raha manome vatsim-pianarana na tsia. Dia raha ohatra izy zany manome vatsim-pianarana, raha manome vatsim-pianarana izy dia milamina ny resaka zany satria ny sisa ataonao dia avy hatrany dia mangataka mivantana aminy raha manome vatsim-pianarana izy zany. Fa raha tsy manome izy na tsy mahita vatsim-pianarana mihitsy ianao dia ny azonao atao dia ny
manontany mivantana amin'izareo zareo. Jerenao ilay adresin'ilay filière satria zany ianao efa mifandray amin'ilay mpampianatra ao na ilay sekretera ao. Averiko jerenao zany Université de Laval, dia jerenao ilay filière lalam-piofana ataontsika hoe fifandraisana, dia jerenao ny départementany fifandraisana. Rehefa jerenao ny départementany fifandraisana dia vakianao ny ao amin'ny fanazavana hoe misy vatsim-pianarana ve sa tsia. Rehefa tsy mahita vatsim-pianarana anao dia manorata mivantana ao amin'ilay départementana ilay lalam-piofanana momba ny fifandraisana. Jereo ny adresin'ilay mpitantsoratra dia norata izy hoe izao izaho maniry hianatra aty aminareo, manontany mangataka raha ohatra ka misy vatsim-pianarana na tsia. Dia milaza ao izy hoe misy na tsia. Raha miteny izy hoe tsia dia manontany indray ianao aiza io ve ny filière ihany ve tsy manana sa ilay anjerimanontolo mihitsy ilay université zany. Dia arak'izay valiteny nomeny amin'izay no anapahanao hevitra hoe hangataka ao ianao na tsy hangataka ao. Izay zany ilay dingana. Averiko indray mandeha. Ny amin'ny ankapobeny zany ho an'ny vatsim-pianarana ho an'ny lisansa dia saika efa voaray mianatra ao ilay olona zany izay vao mahazo mangataka izy. Inona zany no dingana atao? Fantaro ilay asa. Fantatrao zany ilay asa tianao atao. Dia fantaro amin'izay ny lalam-piofanana mifanaraka amin'iny. Rehefa fantatrao ny lalam-piofanana mifanaraka amin'iny dia mitadiava amin'izay ary ianao anjerimanontolo manome an'izay lalam-piofanana izay. Izay zany dia fikarohana ataonao amin'ny Google fotsiny. Ataonao amin'ny Google fotsiny izay hoe filière communication. Dia jerenao ao ny anjerimanontolo dia misy listra anjerimanontolo nazonao atao filière communication bourse étudiant international. Tsy maintsy apetraka foana ny hoe étudiant international na hoe étudiant étranger. Amin'izay mba voafehy kokoa zany ny zavatra tadiavin'ny Google. Sy asehony ianao. Rehefa mivoaka iny dia jerenao ilay anjerimanontolo. Hitanao zany ny anjerimanontolo ataontsika Université de Laval araka ny lazaiko teo, na ataontsika Université de Paris. Jerenao amin'izay zany départementan'ny na ny filière communication ao Paris. Dia rehefa hitanao amin'izay zany ilay ao Paris dia jerenao vakianao zany toromarika rehetra ao. Rehefa hitanao ny ao dia jerenao raha misy vatsim-pianarana. Raha tsisy vatsim-pianarana na misy na tsisy mantsy azafady, na misy na tsisy vatsim-pianarana dia anoratanao amin'izay ry zareo. Raha tsisy ao dia manontany ianao hoe moa ve misy vatsim-pianarana ho anay izay mpianatra vahiny hianatra communication ao aminareo, sy ny tranonkalanareo milaza hoe tsy misy fa moa ve ao amin'ilay anjerimanontolo misy, satria mety ilay département tsy manana fa ny anjerimanontolo manana. Raha misy indray moa ao aminy dia avy hatrany ianao mijery hoe ina avy ny fepetra ahafahanao mangataka an'ilay vatsim-pianarana. Izay fomba anankiray tsotra, lasitra ahafahantsika rehetra mijery. Averiko ihany ny lazaina tamin'omaly. Ny vatsim-pianarana ho an'ny lisansa dia sarotra. Misy fa sarotra, vitsy ny manolotra azy satria ny volan'ny anjerimanontolo dia saika hikarakarany ny ireo teratany avy eo aminy ho an'ny lisansa. Fa any amin'ny maîtrise sy doctorat zany tsika no misy betsaka. Fa izany akory tsy midika hoe tsy misy mihitsy ny lisansa. Hitantsika amin'ity herinandro ity rapitso aho izao dia hanome lisitra indray vatsim-pianarana ho an'ny lisansa izay misy foana isan-taona. Fa ny nataoko androany aloha zany dia mamaly ny fanontaniana izay napetrakareo ny ainga tamin'ny fandaharana omaly. Izay indray ary zany ny fandaharantsika androany fa dia misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany. Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanolotra ny fandaharana novolavolainy ny asa, ny hetsika asa ao an'i Madagasikara ary arahana miasa amin'ny AZ Radio Télévision, mankasitraka ny teknisianina izay nampita ny feo ary koa mbola misaotra antsika rehetra manaraka hatramin'ny farany. Fampatsiahivana ny fomba fandraisantsika zany dia amin'ny groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Ao ianareo zany miditra ho namana ao dia ao ianareo mahita ny famidinana rehetrarehetra. Ao ihany koa ianareo no mandefa ny hafatra amiko na alefanareo amin'ilay Zarahay Mahasoa na mifandray mivantana amiko ianareo amin'ny Messenger. Dia ny Messenger Joël Luc Ravelormisy fa tsy ilay hoe vatsim-pianarana any ivelany intsony fa Joël Luc Ravelormisy novana an'izay ilay izy satria efa feno ilay compte io dia mba tsy tonga ny olona angataka foana nefa tsy ho voaray namako akory dia novantsika zany ilay izy Joël Luc Ravelormisy ny Messengerako ary koa ao amin'ilay groupe Facebook Zarahay Mahasoa zany ianareo no mifandray amiko. Izay ary ny fandaharantsika anio fa dia mankasitraka sy mankadelona mirarotso antsika mianakavy. Efa voapetraka ao ihany koa ny fandaharana natao omaly, fandaharana fahaenina
jerentsika efa voapetraka ao. Fandaharana fahafito indray no apetrahantsika indray izany androany alarobia, dia ao nareo izany mahita ny famitinana ny zavatra rehetra izay natao androany. Maka sitraka indrindra tompoko ary miraso.